Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny ity Androany ity kosa ny androm-pirenena ampiroboroboana ny fiariana ara-tsakafo sy ny kalitaon'ny akora izay no tanterahina tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Isan'ny mandray anjara mavitrika amin'ity hetsika ity ny vondrona sy tara. Ny andinidin'izay miaraka amin'ny lovara manatsoa sy laza morgana. Efa mahatratra 3 alina isan-kerinandro ny fanaraha-mason'ny kalitaon'ny akora vokarin'ny vondrona sy tara. Nametraka amin'ny zava-dehibe ny fanajanan'ny kalitaon'ny akora vokariny tokoa ty orinasa malagasy ty, izay mpanao ny ofisialy hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ampiroboroboana ny fiariana ara-tsakafo sy ny kalitaon'ny akora etsy Mahamasina. Fotoana ahafahan'ity orinasa ty manamafy ny fandraisany andraikitra sy mampafantatra ny hifepetra raisina ahafahana mametokony mpanjifa amin'ny alalan'ny kalitaon'ny akora vokariny. Mandritra an'ity fotoana ity dia avohitreto ny lafin'ny ara-kalitao ny vokatra sy tara hazavaina bebe kokoa mahakasika ohatra ny codification en produit, izany hoe ny resaka DMO na ny date limite d'utilisation optimale. Araka ny fantatritsika moa zany ny vokatra sy tara rehetrarehetra dia misy ny norme na ny exigence qualité izay tsy maintsy arahana, ary anisan'izany ny codification izay hita isaky ny produit anankiray. Ao anatin'ny codification igny dia ahafahantsika mahafantatra ny traçabilité raha ohatra ka misy tsy fahatombombana eo amin'ilay vokatra, ahafahana ahitana ohatra ny hoe taiza ilay vokatra natao tamin'ny vina, ahafahana mitracé zany hoe taiza ho aiza tao anatin'ilay étape de production na mikarakara anazy no nisy tsy fahatombombana. Isan'ny nahazon'ny vondrona sy tara ny maro-pakasitrahana FSSC 22000 ho an'ny habazan'ireo orinasa ao aminy noho ny fanajana ny fenitra ny akora izay vokariny, ny fanajana izay kalitaon'ny entana izay. Toraka izany ihany koa ny ISO 9001 izay antoka ny fitantanana ny kalitao. Tapitratra ihany koa tompoky lahy sy tompoky vavy ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Hankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoky lahy, mankasitraka tompoky vavy.